Miarabanao ny tokantrano manaraka ny meteo amin'izao fotoana izao hanomboantsika ny fandarana mikenikely dia ny vaovao mahakasika an'ilay rivoza Faiga tany amin'ny 620 kilometatra atsinanan'ny Toamasina no misy ny ivon'ity rivodoza ity tamin'izao takariva izao 70 kilometatra isan'ora ny rivotra miaraka aminy izay misy tafiditra hatrany amin'ny 100 kilometatra isan'ora. Mikisaka miakandrefana hatrany dia mafana hatrany amin'ny 10 kilometatra isan'ora. Manoloana izay dia manambana tanteraka na tombana miditra tanety amin'ny rapisovo maraina be izy ity eo anelanelany Likaville sy ny nosy Sainte-Marie ka manoloana izay dia miatra araka izany ny filazana loza mitatao miloko mena ho an'ny faritra Ambatsoa eny amin'ny faritra Analandrofo ny distriktan'ny Toamasina voalohany sy faharoa ary ny any amin'ny distriktan'ny Likaville sy Vatomandry ary ny any Tanambao Manapotsy. Filazana loza manambana miloko mavo kosa ho an'ny faritra Alaotra Mangoro ny distriktan'ny Antala ny any amin'ny distriktan'ny Mandritsara sy Befandriana-Baratra ary koa ny distriktan'ny Mahanoro sy ny any amin'ny distriktan'ny Marolambo. Manoloana izay rehetrarehetra izay dia entanina hatrany ny mpona anaraka ny fivoaran'ity rivodoza ity anaraka ihany koa ny toromarika ireo manam-pahefana isy tokony satria dia efa mipaka amin'ny faritra atsinanan'i Madagasikara moa ny orana miaraka amin'ity rivodoza Faiga ity. Manoloana izay ihany koa nefa dia somary mazivana tanteraka ny Italio ny ho an'ny tapany avaratra eto Madagasikara io ka miteraka ny rotsakorana betsaka ihany koa izay eo ihany koa rehefa tafiditra tanety ilay rivodoza dia mikisaka ny andalana amin'ny akandrefana zany izy ity mihazo ny tapany avaratra amin'ny faritra Mahabotsy sy ny amin'ny faritra Betsiboka sy ny any amin'ny faritra Beny ary tombazana ny voaka tanety amin'ny alarobia alina na ny alakamisy maraina any amin'ny faritra Melaka ka ho betsaka kokoa ny rotsakorana araka izany any amin'ireo faritra avaratra andrefan'ny Madagasikara sy ho an'ny faritra Anamanga ary tafiditra Analandroza ihany koa izay miatra izay manomboka amin'ity mandrapahalaza tanteraka an'ity loza ity. Toy izao ary ny faritra na distrika mahazo an'izay fampitandremana ny miavetsahana rotsakorana izay kasikan'izay ny faritra Diana ny distrika Ambony ao anatin'ny faritra Sofiaky ny any Analalava ny Soria ny any Amapitony ary ihany koa ny faritra Ivoeny Betsiboka ny any amin'ny faritra Melaka izay miatina tanteraka amin'ny lalan'ity rivodoza ity moa zany miatra manomboka any amin'ny alarobia any ho an'ny faritra Melaka sy Bongolava izay andasana kosa ny rotsakorana izay mety manatombo any faritra Analamanga ho an'ny Rapitso. Ny ambiny kosa aloha zany mety abe maina ny andro raha ny vinavina hatrany iverenantsika ny toetry ny andro mety abeny raha ny eto Madagasikara izay hatrany ato anatin'ny telo andro aloha zany dia saika ny fisin'ilay rivodoza no mandrafitra tanteraka ny toetry ny androntsika ka ho an'ny Rapitso vao maraina dia isy hatrany ny orana ny tapany avaratra atsinana Madagasikara nomokany amin'ny faritra Sava izany ary mety mbola anatombo amin'ny maraina be eo ny faritra Ambatsoa Analandrovo sy faritra atsinana na ny faritra Alaotra Mangoro misy ihany koa ny Talidao ho an'ny faritra Sofia ny any amin'ny faritra Ivoeny ary koa ny tapany avaratra amin'ny faritra Melaka mandaondaona ny andro raha ho an'ny faritra Analamanga Etasy Bongolava ny ambiny kosa ny tapany Tsimonosy dia maina tanteraka ny andro ho an'ny Rapiso atolakandro ny toetratra ny orana saingy efa somary mialefy kosa izay ho an'ny tapany voany atsinanan'ny Madagasikara iny saika mikisaka any amin'ny tapany avaratra andrefana araka izany ny orana izay mety hoaraikotroka ary mety anatombo kokoa izay ho an'ny faritra Ivoeny Sofia sy ny amin'ny faritra Diana ary mikisaka endalana ho an'ny faritra Melaka ihany koa izay na Rapiso alina ihany dia mety efa manomboka miavetsaka kokoa ny rotsakorana ny faritra Melaka. Raha ny maripana andrasana amin'izay andro ny Rapitso izay dia saika manodidina 20 hatramin'ny 20 degré Celsius ho an'ny voatany izay ny maripana ambony indrindra ary ny tapany voany atsinanan'ny nosy ny toerana somary ahitana fidiny raha ho an'ny morotsiraka kosa toy dia mety any amin'ny 20 degré Celsius ho an'ny morotsiraka kosa indray dia saika mbola mafana ny andro amin'ny ankapobeny misy mahatratra any amin'ny 20 degré Celsius moa ny maripana hitantsika any amin'ny faritry Menabe any ny ambiny dia saika manodidina ny araka ny 20 hatramin'ny 30 degré Celsius fotoan'ny maripana andasana
fotsiny zay ho an'ny alarobia mitoetra ny rotsakorana izay mety horaikofika hatrano any tapany avaratra andefan'ny Madagasikara mety voakasika ihany koa ny faritry ny avoatanina dia somary misy tokotoko zay manatombo hatrano ny rotsakorana tany amin'ny tapany avaratra andefana izay mitoetra ny orana ho an'ny faritra atsinanan'ny Madagasikara io manomboka any amin'ny faritra Sava izany hatrany amin'ny faritry Fidifinana mety hitana hatrany amin'ny faritra atsinanana izay miendrika tambondraona ary efa miamalana kosa nefa izay rotsakorana izay mijanona maina hatrany ny andro mikabeny ho an'ny atitany atsin'ny Madagasikara ilay manontolo raha ny maripana mivinavina andrasana amin'izay andro ny alarobia izay dia eo amin'ny 5 ka hatramin'ny 7 ho an'ny avoatany ary efa manomboka miverina miakatra kosa ny maripana hita ho an'ny faritra atsinanana satria dia mety efa tafiakatra tany amin'ny 4 degré celsius izay maripana izay ho an'ny tapany andrefan'ny Madagasikara kosa indray mety misy fidinana ny maripana indrindra any amin'ny distrikany Besalampy eo ihany koa ny any amin'ny faritry Menabe any izay mety hidina hatrany amin'ny 20 degré celsius ny maripana andrasana amin'izay andron'ny alarobia izay hatrany ho an'ny alakamisy ary amaranantsika ny fandarana asaika miandry orana ny ankapobeny ny tapakany ariva ny faritra maro manerana ny nosy ankoatry ny atendrina atsimo Madagasikara faritra ny nosy ny atabany atsimo ny faritra atsimo andrefana no andrasana ho maimaina aloha amin'ny ankapobeny mety mbola manatombo hatrany zay rotsakorana zay any amin'ny tapany avaratra andrefan'ny Madagasikara indrindra ho an'ny faritra menaky sy Beglava zay mety mahazo orana betsaka kokoa amin'izay andro ny alakamisy izay hatrany raha ny maripana vovinavina dia tombana efa misy fiakarana aloha amin'ny ankapobeny maripana saika manerana ny nosy indrindra ho an'ny avoatany sy mety tsiraka atsinana ny nosy satria dia mety ho tafiakatra hatrany amin'ny 7 sy 20 degré celsius ho an'ny avoatany ary mety tsiraka kosa dia saika mahery 4 degré celsius ny maripana raha ho an'ny ilany atsinanan'ny Madagasikara iny mety misy zay ary ny ilany andefana kosa indray dia 20 degré celsius ny maripana vinavina ambony mety atsika amin'ny faritra eny izay ny meteo tamin'ny teny kiary ara-pisinday fotoana manaraka